ao amin'ny faritra Menabe andrefany Madagasikara mitombo isan'andro ireo olona tonga mitrandraka arenakibon'ny tany. Izany fitrandrana izany anefa dia mampanasa satria maro olona marefo ara-pahasalamana ary ahitana zaza-tsy ampy-taona miasa ihany koa. Hetsekilany ihany koa ny fahasimban'ny tontolo iainana ary indrindra moa ny fitrandrana tsy ara-dalàna. Raha ny hita ao amin'ny karerany Besakay, Fokontany Ankiranomena, komina ambanivohitra Tabolava, distrik'ny Miandrivazo, faritra Menabe, izay karera vaky tamin'ny fiandohan'ny taona 2024 dia efa olona analy no mitrandraka vato Kolombia tao ankehitriny. Anjatony isan'andro ireo mpifindra monina izay avy amin'ny faritra samihafa eto Madagasikara no miditra amin'ity karera ity, ary misy efa mioromponenanao mihitsy aza ny sasany, izay tsy malagasy ihany fa efa hita eny ihany koa ny sinoa mividy vato sy miasa eny amin'ny karera. Ny fandaminana ny olona sy ny fivoahan'ny olona zany araka ny efa fanaona ety dia tonga ny olona dia mitomboka pasiporo fahatongavana ary aregistrena ohatran'izao atao anatin'ny bokin'ny komity Besakay. Rehefa andeha hody koa ny olona dia aregistrena atao anatin'ny boky anankiray fivoahana andeha hody ohatran'izao eto anivon'ny komity eto Besakay. Rehefa maro eo ny olona tafakatra eo amin'ny 100 hatramin'ny 50 ny olona manao pasiporo isan'andro. Lesin'olo ohatra eto tsy manana pasiporo, fa ny olona izay tonga mitsiditsidika sy mandalo eto dia manatranga pasiporo ety amin'ny komity ety aby. Ny gasy miara-miasa amin'ny sinoa ireo moa zany araka ny fanazavany dia rehefa manana taratasy personnel avy any amin'ny fitondram-panjakana ambony any dia tsy dia mandalo ety aminay ireo. Miandamy ambavy ireo mpitrandraka ary ny tena mampanany fisian'ireo zaza tsy ampy-taona miasa eny anivon'ny karera, satria zaza tokony ho any an-tsekoly saingy efa manatanteraka asa mampidi-doza sahady. Misy amin'izy ireny raha ny fanadihadiana izay natao dia miaraka amin'ny fianakaviany ka manampy ny ray aman-dreny amin'ny fitadiavana, fa ao koa ireo zaza sahirana mamelo tena. Zaza maro no tandindin-doza ny hoaviny noho ny fanaovana asa fitrandrana tsy manara-dalàna ao Besakay ity. Raha ny resaka fahasalamana indray dia noho ny fombon'ny mponina dia tsy maharaka ny rafitra ara-pahasalamana, satria tsy tafiditra ao anatin'ny fanisan'ny mponina ireo mpitrandraka ka tsy voaro ara-pahasalamana na dia maro aza ireo trangana aretina hita eny an-toerana noho ny zava-misy. Mpiasa fahasalamana iray monja no miasa eny an-toerana izay sady tsy ampy fitaovana sy fanafody no tsy manana foto-drafitr'asa ihany koa, ka maro ireo zaza teraka eny amin'ny karera no tsy mahazo vaksiny. Ianao niteraka tetỳ amin'ny karera? Bevoaka firy volana ianao nandehanaka etỳ amin'ny karera? Voka eo amin'ny efa-bolana eo. Dia taiza anao niteraka? Teta Kolombia. Dia taiza iza nampiteraka anao? Dokotera Rasazy ery mpitantsinany ery. Dia vita vaksiny ve ny anakinao? Tsahira. Fananena tsy natao? Tsa tonga tena Ankiranomena mihitsy any tavety. Ety zany tsisy manao? Tsa nisy. Firy volana zao? 7 volana. Mbola tsy natao vaksiny mihitsy? Tsa mbola. Fa tsisy manao vaksiny zany ety? Tsa misy manao vaksiny ety. Ety zaza 2 mois dia misy zao aretina rehetrarehetra zao dia tsisy antikoro mihitsy zany ny zaza ety amin'ilay tsy fahavitana ny vaksiny. Ety koa izay araka ny ilo zany dia ohatrany hoe tsy haiko hoe tsy ampy fifampiresahana ve sa ahoana, fa tsy rototra amin'ilay hanao vaksiny mihitsy ilay olona, tsy haiko tsy fantany ve ilay izy sa hoe mahita an'ilay olona tsisy manao zareo dia tsy manao. Mety olana zao matetika zany ny olona eto Adabolava tsy hoe maro le ankizany tsy vita vaksiny, fa araka ny voalazako teo hoe ny eto Adabolava dia fitrandrahana volamena dia be zany ireo olona vahiny dia mandeha ireo olona ireo mety hoe mitrandraka volamena eto izy dia mandeha indray izy afaka fotoana fohy, izany hoe olona mivezivezy zany ny eto. Fa raha jerena zany ny taham-panaovam-baksiny ny anay ato anatin'ny CSB de Dabolava dia mbola azo atao hoe tsara ny fanaovana vaksiny, satria ny taux de couverture anay zao mbola ambony 96, miakatra any amin'ny 100 mahery noho ny le resahana teo izay hoe be dia be le mponina dia mety efa tsy mponina atao anatin'ny Fokotany ato anatin'ny komina Dabolava intsony ny mponina mivezivezy, fa misy ireo vahiny dia izay zany mahatonga ny hoe mbola ahitantsika hoe ankizy tsy manao vaksiny ihany.
tsy iza ihany moa fa dia maro ireo tranganaretina izay hiteny amin'ny karera ka noho izany maro ihany koa ireo marary no manao dokotera-tena ary eo ihany koa ny tsy fisian'ny fivarotana fanafody ara-dalàna fa dia feno mpivarotra fanafody eny an-tsena etsy ankilany mitaraina ireo mpitrandraka fa hiaran'ny tsindry sy ny fanararaotana izy ireo eo ny fangalana vola amin'izy ireo eo ihany koa ny fangalana ny ampahan'ny vato azon'izy ireo ary indraindray ary dia ny vato azon'izy rehetra mihitsy no alainy ireo milaza fa tompotany ary tsy izay ihany fa miaro fanambakana ihany koa amin'ny vidin'ny vato ary lasivatra amin'izany fanambakana izany ireo zaza tsy ampy-taona izay tsy mahay mikajy ny vidin'ny vaton'izy ireo akory. Ny olana mampiasa karera dia ny resaka rano aloha resaka rano zahareny ihany koa tena problème be ty satria tena efa maro ny olona maty zavatra ny ale amin'ny tany dia tototran-davaka dia maro. Fahasalamana olana aminay ety zao a dia resaka rano fisotro zay le fahasalamana dia manaraka an'izay a ny fanaovana maloto tsy tena voafehy loatra fa pareka loatra le tokony misy toerana manokana zany. Ie raha momba ny tokotany ndraiky dia ohatrany hoe maka tsaindoka zay izy hoe ray maka amin'ny tsongo tanana ratsan-tanana telo zany mitsabako anaty biriky azony am'zay Isaky nini izy maka an'izay sa isaky ny isanandro dia isaky ny zay mpiasa manontolo. eo le resaka ampitsainy fa tena olana ety rehefa le mako misy ny anjala hany tonga dia foany aby le vary dia tsy miasa anao andro hafa tonga dia lasany aby. Dia misy le zalamba miraharaha dia mba saingohany dia mba misy karama ho anao. Misy ny sasany tonga dia alany. Tena lalàna lety zany fa zareo fa tsy fantatro aloha hoe tsy mahazo vary tena sinoa mpiasa fa tsy maintsy demarchera ihany mandray azy. Izy demarchera indray no mivarotra eny. Zay zany le fiaraha-miasan'ny zareo aty. Dia raha ohatrany hoe zao tonga dia hivarotana eny amin'ny sinoa dia ohatrany tsy mety nga zany zay no mahaplaza. Dia tsy maintsy le demarchera ireny zany vidy ireo mandeha eny amin'ny sinoa. Anareo mpitrandraka vato mahafapo anareo ve le vidina vato? Tena tsy mahafapo satria le mafy le asa. Iza mametra an'le vidina vato? Tena tsy fantatra anay mahitsy fa business le fanaovana reto no mametra azy tena tsy fantatra anay. Iza ny tsara kokoa le mivarotra vato ety sa le anakirano eny? Tena raha tena tianay mpitrandraka zany dia tena patron be mihitsy ny varotanay azy anakirano iny. Iza ny tsara kokoa le mivarotra amin'le mpanao business sa mivarotra amin'ny sinoa? Iza ny tsara vidy? Raha ny tianay dia amin'ny sotro tsy mba hitanay ny tena vidy. Nareo zany tsy mahazo mivarotra amin'ny sinoa? Tena tsy mahazo. Taloha tamin'ny eritaona aloha ny asa taty tena tsy mahazo. Mampidi-bola be ho an'ny commune ny Dabolava ity karera ao Besakay ity satria ankoatran'ny restorana dia eo ihany koa ny vola izay alaina amin'ny ireo mpitrandraka izay manodidina ny 10 metsy hatramin'ny 2 tapitrisa isaky ny tapabolana ny fitambaran'izany vola ampidirina any amin'ny commune izany. Ny vola ampidirina amin'ny commune indray dia misy ny batsa ty batsa ty dia ty batsa mavimavy ty amin'ny business ty amin'ny mpividy vato. Dia ty batsa fotsifotsy ty ho an'ny mpitrandraka misy soratra eto ambony eto hoe karatra ny mpitrandraka vato eto anivon'ny commune Dabolava. Zay no volany. Dia misy indray ny passeport vaovao ty izay vokarin'ny merantsika amin'izao fotoana merana eto Dabolava amin'izao fotoana izao 4,000 ny vidiny. Passeport taloha zany ty mera teo aloha ty dia efa anteny moa le mera amin'izao fa hoe hosoloana vaovao dia soloana an'ity misy soratra ty hoe 920 sy 2,000 karera Besakay commune Dabolava ary fokotany Ankramena. Le olona efa nahazo an'ity tsy terena izy fa mbola mandeha foana ty fa le olona tonga avy aty afara dia efa ty passeport vaovao ty no vidiny. Ny batsa ray alina ho an'ny mpitrandraka dia 3 alina ho an'ny mpividy vato. Tsy izay ihany anefa fa dia misy ihany koa ny vola amin'ny abatsena izay arivo isaky ny mpamarotra izay alain'ny commune indray mandeha isan-kerinandro amin'ireo mpivarotra izay efa amanjatony ao amin'ity karera ity. Isaky ny talata sy larobia arivo ihany ny alaina amin'ny mpivarotra ka fa raha fa betsaka aloha amin'ny anina eo amin'ny 100 100 100 arakaraka.
na dia eo ary zany dia tsy hita mazava ny tena tamberim-bidy ho an'ny mpitrandraka sy ho an'ny vahoaka ao anatin'ity commune ity raha ny fanadihadiana natao. Tamberim-bidy nalefa ny commune taty hatramina vakan carrière aloha dia mbola tsy misy na anankiray aza nefa ny vola miditra be da be makeny amin'ny commune fotoana 10 metsy isan-kerinandro ray tapitrisa isaka tapa-bolana. Marina aloha raha ohatra hoe jerena commune zao raha ohatra hoe ity fokotany dia tokony hisy fivoarana satria vola be ao anatin'ny fokotany ty manko no fokotany dia tokony hisy fivoarana nefa jerena ramose zao ny sekoly reny aloha zany dia raha hita maso. Milaza ny mpanolotsaina kominaly fa noho ny fanaraha-maso goragora no matsisy ny tamberim-bidy ka tokony amafisina ny fanaraha-maso ireo mpitrandraka sy ny mpividy vato eny amin'ny karera sy eo amin'ny commune. Anisany mamokatra amin'ny resaka reny ankibon'ny tany zay tokony hisy fampandrosoana be dia be amin'ny resaka tambirina ndraikitra nefa noho tsy fisian'izay sehatra maty any na fanaraha-maso amin'ny resaka reny ankibon'ny tany mivoaka zay dia tsy hita mazava tsara zany hoe atraizako miverina ahoana no mivoaka dia azo lazaina tsy stable le fanaraha-maso. Le fikarakarana an'le zavatra zany tokony mandeha faky nefa tsy kelikely aloha satria mbola tsy misy an'izany fa misy zany fa ohatrany lasa ohatrany hoe pression angamba no ilazana anazy dia lasa tsy fantatry lasa namandoa le olona tsy fantany hoe ahoana no hianaovana inona ty zavatra alaina aminay ity nefa ny tambirina ndraikitra zay manko tokony hoe hita hoe na makany amin'ny CSPDO izy ohatra izy tokony hoe azo miainana tsara ny vidim-panafody sy ny fizantanany amin'ny CSPDO sy ny karazany. Eto aminay manko toerana somary be aretina tsy ohatr'izany ohatr'izay koa ny eo amin'ny resaka fanabeazana tokony mba mahita an'izay zany hoe misy ankizy ihany raha manao fanadihadiana nareo misy ankizy miasa any amin'ny carrière sy ny sisa na amin'ny ora fianarana aza dia